Tsy voatery ilaza izay rehetra tonga ao an-tsainao foana ianao rehefa misy ny tsy fifanarahana, indrindra amin'ny vadinao. Inona no tiako ambara amin'izany? Matetika rehefa misy ny tsy fifanarahana dia miakatrakatra ny fihetsem-pontsika, ary rehefa miakatra ny fihetsem-po dia mety hahateny ny zavatra handratra ny hafa na vao mainka hampatezitra ny hafa isika. Ka noho izany, indraindray tsara ny manontany tena hoe mila lazaina zao dia zao ve izany sa afaka miandry fotoana mahamety azy kokoa? Satria matetika dia hahatsapy ianao fa tsy mila lazaina io zavatra io rehefa miandry ora vitsivitsy na miandry ny ampitso, na mety hiandry ianao ary mbola tsapanao fa mila miteny izany ianao, kanefa rehefa manam-potoana eritreretana, hivavahana ary hamantarana tsara fa tena mitombona ny fonao, dia azonao atao ny milaza izany amin'ny fomba feno fitiavana fa tsy masika. Ny teny maro dia tsy ilaozan'izay ota fa izay mahatana ny molony no hendry. Aoka ho azontsika antoka fa voalaza ampitiavana ny zavatra lazaintsika fa tsy amin'ny fihetsem-po misy endotra. Noho izany, aoka ny olona rehetra halady hihaino, ho malai-miteny, ho malain-ko tezitra.